Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Fitaovan'i Kristy hanavitra sy handova ianao olony. Ny olon'i Kristy dia voatendry ahomby amin'ny fitoriana filazantsara eo amin'ny tanànanao hatrany amin'ny firenena rehetra. Araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka 4:7-9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy ary mba hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona izany. Sady andova ny teny fikasana. Araka voasoratra ao amin'ny Lioka 4:20-20 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary indro izao mampitondra ny teny fikasana iraiko ho anareo. Arakarak ny rosonao no hitahiny ianao. Matoki, vavaka isika. Raio, navotanao ao, nefa tsapako fa mila manavitra ny hafa. Ampio ao mba hanafasaina bebe koa hatrany hitory ny hatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-pioana tompoko.